Fifaliana lehibe ho an'ny sampana fefy no miarahaba antsika vahoakan'Andriamanitra rehetra. Natratra zao fanateram-bokatra ny sampana fefy zao androany alady 20 ny volana oktobra 2024. Dia manonona ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany ho amintsika tsirairay avy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ihany koa fa vita soa tsara ny tafika masina izay nitanterahan'ny fefy tamin'ity taona 2024 ity. Nandritra ny 12 andro nanatanterahana izay tafika masina izay tamin'ny 20 ny volana septambra no niainga ny fefy teto Antananarivo ary niverina ny alahady 1 ny volana oktobra lasa teo. Raha ny marina dia lavitra ny lalana satria niainga teto Antananarivo tafapakatra ny amin'ny tendro ny atsimo nosy tany Fort Dauphin ary niverina ihany koa dia tahaka an'izany. Natsapa mihitsy izahay fefy tamin'ny tanam-pitiavan'Andriamanitra izay nitantana sy nivimbina anay nandritra n'izay 12 andro izay fa tena zava-mahagaga tsy takatra n'izay no nasehoan'Andriamanitra nandritra n'izay tafika masina izay. Raha niainga teto Antananarivo izahay dia nakeo Fianaratsoa asa voalohany izay nitanterahana tao Fianaratsoa ny sabotsy sy ny lahady. Dia tamin'izay fotoana izay no natsapana mihitsy aloha fa ny tena niasa Andriamanitra teo amin'io avenue amin'ny Fianaratsoa, lalana malalaka be io ny tapahana ny lalana, dia teo ny tanterahana ny asa fitoriana izay nitanterahan'ny fefy ary vahoaka maro be ny tonga tamin'izany dia gaga ny olona rehetra hoe fa misy inona fa ahoana fa maro ny olona mamory olona eo amin'io toeran'io ny mpivavaka fa hafa loatra ny niarahana tamin'ny fefy fa tonga maro be ny olona tamin'iny alina iny ary ny zavatra anankiray ihany koa dia izao nandritra ny fotoana izay tao alohan'ny fotoana izay nahatongavan'ny fefy dia aviorana be foana Fianaratsoa nandritra n'izay fotoana izay tena hoe orana betsy ny janona mihitsy ary rehefa tonga ny fefy ny alahady dia mbola nisy ihany ny orana izay nikija dia nierikerika be sy ny maro hoe ahoana no ahafahana manatanteraka ny fotoana eto amin'ity ankalamanjany ity fa rehefa tena nivavaka ny antoraka tamin'Andriamanitra satria izay moa ny fampianarana nomeny ray aman-dreny hoe hoentina mbavaka io satria an Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy manam-pahefana amin'izany ny Andriamanitsika nentina mbavaka io fotoana io fa dia nitsahatra ny orana atao anatiny fampom-pivavahana. Tahaka an'izany ihany koa mety ho fanahina satria manomboka ny amin'ny enin'ora hariva tany ny fitorinan'ny filazantsara ary izay no tenin'ny be sy ny maro tao Fianaratsoa no hoe ny hariva izao no tena atahorana amin'ity satria mandritry ny alina dia mikija ny orana fa ny zavatra nahagaga dia izao tsy nahasakana ny olona aloha izany ho tonga fa tonga maro be ny olona nanatrika ny fotoana ary na dia nisy ara nierikerika madinidinika tsy nampaninina ny olona izany fa giaritra teo ny olona ary ny zavatra nahagaga dia izao tsy nisy oram-baratra araka ny eritreretina fa tena hoe hierikerika madinidinika tsodrana avy amin'Andriamanitra vita soamatsara ny fitorianan'ny filazantsara tsisy ny alina ny olona resy lahatra ny be sy ny maro hoe misy Andriamanitra ary mahery zao Andriamanitra zao. Rehefa lasa ny fefy miampitsy orambe Fianaratsoa tena hoe tsy nifankahitana fa orambe. Anisan'ny anankiray aloha izay nanamarika ny fitoriana tao Fianaratsoa. Ny olona rehetrarehetra ary be dia be no misaotra zany dia enga dia be dia be no hiova fo iotra fa tamin'io faritra io mantsy tena anjakan'ny asan'ny fisotrotoka sy ny asana jiolahy ary izay mihitsy ny mametrahany tompon'ny fiangonana io eo amin'ny toerana io dia za mino fa miasa Jesosy dia misaotra be dia be ary ny fefy nataon'i Jesosy fitaovana mahomby teo anatrehan'izany fiderana goavana izany mivoninahitra ho an'Andriamanitra rereny dia misaotra amin'ny fefy be dia be makasitraka indrindra tao. Tutuliza, oh my
lasa ny fefy nakany iosy avy eo tahaka an'izany ihany koa toetrandro iosy toetrandro fianaratsoa mitovitovy ihany fa rehefa tonga tao iosy indray ny fefy a dia tsara ny andro tena tsara ny andro tsy nisy na dia herika azy marina fa hoe nangatsika na mirifiry tahaka ny hoe andro renina be fa tsy nampaninona ny olona zany fa tonga marobe ny olona teo amin'io kianja malalaka teo iosy io ary ny fomba fiasan'ny fefy moa dia miantso ny olona rehetrarehetra rehefa vita ny fitoriana ary anisany anankiray fanomezam-pahasoavana izay namen'i Jesosy ny fefy a dia ny tête-à-tête zany izay betsaka ny olona no miteny hoe fa maninona ny fefy no tsy manao porte-à-porte fa anisany anankiray izay tsapanay fa mahomby kokoa izany fitoriana ny filazantsara dia ny fandraisana ny olona tsirairay isam-batan'olona mihitsy za tsy manakina ny porte-à-porte na mandiso ny olona manao porte-à-porte fa asan'Andriamanitra tanterahana daholo zany rehetrarehetra zany a fa indraindray ny olona rehefa anao porte-à-porte ianao dia misy sakana anankiray a tsy ahafahany mandray anao voalohany aloha menatra izy satria olona avy ety Antananarivo no hiditra ao anatin'ny tokantrano ndrozy izy hoe afatra mamenatra be fa aza mandroso ato anisan'ny sakana anankiray zay faharoa manaraka an'izay a anisan'ny sakana ihany koa tsy hampandrosoan'ny olona an-trano a dia ny resaka fandriampahalemana satria ahoana moa ny hitokisan'ny olona hoe re olona rehetrarehetra mandombaravarana hitory ny filazantsara ho amin'ireo ane ka tena mpivavaka marina tokoa fa marobe ny hoe misandoka ho mpivavaka anisan'ny sakana anankiray tsy hampandrosoan'ny olona an-trano ihany koa zay ny anisan'ny sakana anankiray ihany koa tsy hampandrosoan'ny olona an-trano dia zao ny fanakianan'ny olona ny hoe zay mpivavaka nareo tsy mivavaka inona zavatra tsy mety atao tokantranonareo matahotra izy zany rehetrarehetra zany anisany be dia be no antony mety anakana ny olona tsy hampandroso atsika ny porte-à-porte reny nefany rehefa tonga kosa ny fotoana zay eonana amin'ny mivantana dia mahatsiaro mihitsy izy hoe afaka mifampiresaka malalaka amin'ny olona zay mifampiresaka aminy dia anisan'ny fitoriana filazantsara anankiray mahomby izay hitanay fefy ary nomeny tompo anay izany fitoriana filazantsara tête-à-tête zay dia tsy vitany eo fa misy ny suivian'ny asa satria fandray numéro téléphone dia mifampiantso fanontany vaovao sy ny fiovana rehetrarehetra zay nitranga tamin'ilay olona anankiray ny esana dia ohatran'izay foana ny fomba fiasan'ny fefy tsetsasesa tsy aritra iny fa nytoy an-tafika masina izay nitanterahan'ny fefy rehefa niala teo iosy dia nahazo an'ny betroka ary ny tao betroka moa zany dia tsara mihitsy ny mampahafantatra antsika rehetrarehetra fa nahatramin'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra ny solombavambahoaka ny be ny tanàna niny tena hoe niaraka ny entana mihitsy tamin'ny fefy tamin'ny fitoriana filazantsara io ary tena resy lahatra ny rehetrarehetra fa tsy mbola nisy ohatr'izany tao betroka tena tsy mbola nisy ohatran'izany mihitsy satria dia ny vahoaka ny betroka tsy akanavaka mihitsy hatrany amin'ny atao hoe faran'izay madinika nafantatra ny fisian'ny fahatongavan'ny fefy teo ary efa nitanterahana ny fitoriana ny filazantsara za miteny aminao fa tsy fantako hoe manahoana ny abetsaka ny olona rehefa misy ny propagande na fizarana entana na fizarana vary fizarana akanjo fa tena mihoatra lavitra noho izany ny vahoaka nanatrika ny fefy teo fa zay tsy nizarana dia atao hoe bombo anankiray azy fa tena hoe ny filazantsara nambara tamin'ny olona tenin'Andriamanitra nyzaraina tamin'ny olona resy lahatra ny olona ary rehefa tonga ny fotoana hoe andraisanao hoe hidinan'ny fefy anao ny tête-à-tête fa io vahoaka sesehany io hatraminy atao hoe tompona mindraiky mpanjakana ambony nanatrika an'izany fotoana izany nanatona dia ny fampiresaka nampaherezana nentinambavaka resy lahatra ny olona tena resy lahatra ny olona tamin'ny fotoana izay nandalovanay tao dia vitany teo betroka dia nahazo any Antanimora dia toerana anankiray ihany koa tena hoe anjakany zany asan-dalo zany tsy ilay Antanimora etsy akory io fa Antanimora any Antanimora atsimo io dia arakarak'izany anaran'izany tokoa fa tena hoe manjaka ny asan-dalo ny toerana rehetrarehetra nale fa rehefa natao ny antso rehefa nitoriana ny filazantsara resy lahatra ny olona be dia be zavy fijoroana vavolombelona azo tantaraina fa
ny fotoanantsika moa vao fetra dia atao any ambangovango ny ohatran'izay. Rehefa vita ny teo an-tany mora dia nandeha ihany ny fefanyroso tonga tany Fort Dauphin. Tany Fort Dauphin moa dia isaorana ny tompo satria mahay mandamin-javatra ny tompo fa dia ny fanojo tamin'ny isan-keritaom-pifoazana fanokanana mpiandry tao amin'ny tompo Fort Dauphin moa ny fahatongavan'ny fefitany dia natanterahana ny fotoana rehetrarehetra tao amin'ny fiangonana niaraka tamin'ireo mpino rehetrarehetra FPVM rehetra nanerana ny Fort Dauphin sy ny zanam-piangonana rehetra dia nafinaritra fa dia tafahoana tao ny vahoaka rehetrarehetra. Zanaka ny FPVM rehetra ara-nisy zany no nanefasaka ny tenanay sotena avy amin'ny Rofobea tonga ty aminareo sotena azy sotena Rofobea manontona manatanteraka sy manatrika izao izay tokom-pifazana aty Fort Dauphin izao. Fotoana miavaka tokoa ty isan-keritaona indray mandeha ity satria araka nefa voalazan'iray aman-dreny dia betsaka ny sakatsakana natao amin'ny devoly fa izao mbola miavaka ihany ny manana an'Andriamanitra. Lasa nanaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny andehanana tafijerijona amza izay fady lahady ariva kosa dia natao any vahoaka ny Fort Dauphin ray manontolo rehefa aveo izy fotoana tonga antsika mba hivavahana ho anareo teo hoe raha mbola nisy ny propagande izay nahavory olona be dia be tsy mihoatra lavitra noho izany nahavorin'ny fefy olona tena faran'izay betsaka ary dia niteny ny olona rehetrarehetra hoe ny pon'ny Fort Dauphin izany sarotra voriny izany tena sarotra voriny izany satria raha vao hoe amory olona izany dia fa mieritreritra ny olona fa resaka politika izany resaka ohatran'izao fa tamin'io fotoana io tena za mino fa tsisy tafapetraka tany atokantrano tany ny olona fa tonga maro be ary tena resy lahatra ianao hoe tena te hivavaka ny olona te hiona amin'Andriamanitra ny olona dia ny olona malaza ihany koa fa ny mpon'ny Fort Dauphin hono rehefa misy fihetsiketsehana ohatran'ireny dia manjaka be ny toaka sy ny ohatran'izany fa tamin'izay fotoana izay vahoaka be dia be zany fa tena tao anaty fahanginana tanteraka ny lamina tanteraka mihitsy mety nieritreritra ny gendarme rehetrarehetra satria be dia be gendarme nanatrika anay teo tao tokotany gendarme raha teo natao ny fitoriana fa tsisy nietsika ny olona fa tena lina hatramin'ny farany mihitsy tamin'ny folo alina sa tamin'ny 12 alina angamba vao ndrava ny fotoana teo fa tena isaorana an' Jesosy fa naneo ny heriny sy ny voninahiny izy zay moa ny tenin'ny pasteur hoe ny olona eto tena sokirina mihitsy zany hoe any am-piangonana zany ary ianao izy ianao asa fampahirezana fa tena sokiriny zay vao mba hitsangana fa teo vao miteny ianao ndraimbava dia mirorohatra ny olona manatona daholo tsy hoe mirohatra hoe aninona koa fa hitana hoe tena mangetaheta resy lahatra ny amin'ny fitorinan'ny filazantsara isaorana ny tompo vita somatsara ny tao Fort Dauphin itodo iverina amin'izay zay hiatrika ny lalana lavitra be fa lazaiko anareo fa lalana izany ary zany lalana izany ataoko hoe ho an'izay efa zatra makany angamba tsy manenina fa ho an'izay tsy zatra makany angamba fa amin'ny maha-olombelona ohatrany tsy te hiverina amin'ilay lalana intsony ianao fa asan'ny tompo ny tanterahana dia niverina am-pifaliana fa niala zay tao a Fort Dauphin ny talata itododo hamonjy ny soanala tena nampiororo daholo ny olona nilazy ny olona fa ohatr'izao sy ohatr'izao fa hitanareo ange misy an'ity ray aman-dreny anankiray ity izay niaraka taminay tany dia ho fantatrareo hoe nanahoana tokoa ny asarotry ny lalana nanehoana ihany koa ny voninahitr'Andriamanitra ny seho dia rahantsika izany faly miarahaba ny fefy rehetra natratra izao voka dehibe taona 2024 izao fifaliana lehibe ho pasteur Stéphanoel Romain izay mpikambana ao amin'ny fefy mba nanatanteraka tafika masina niaraka tamin'izy ireo tamin'ity taona ity mampikambana fefy amo na dia mitondra fitandremana aza ny tenako dia mba miaraka amin'ny fefy aho mitovy filazantsara ao anatin'ny fialan-tsasatra moa nisy koa ny hiraka lehibe izay naniraha ny profobe ny tenako maprofobe nanatanteraka ny fanokanana mpiandry na isan-keritaom-pifoazana tany Fort Dauphin
marobe ny tiako ambara eto satria nisy dia nisy tokoa ny vokatra tsara izay nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny tao anatin'izao tafika masina ny arahana tamin'ny fefy izao. Rehefa vita ny asa na ny rano tompo anay tao Fort Dauphin fanokanana mpiandro moa zany indrindrandrindra dia iverina izahay ho any Isonala. Rehefa tonga teo Amboasary dia nisy niresaka taminay hoe misy lalana manitsy eto sady tsara no aingana raha ho any Isonala ianareo. Tapa-kevitra izahay fa handeha amin'ilay lalana natorin'ny olona anay. Rehefa nandeha tokoa izahay tena tsara ilay lalana ary sosa mihitsy ny fiarakodia. Fa saingy misy moa ny fiarakodia izay panina taraikiraiky tany aoriana tany dia mifampiandriandry dia tratra riva teny an-dalana izahay. Rehefa tonga teo amin'ny toerana io izahay tratra riva moa zany dia sakafo sady sakafo atoandro no sakafo hariva. Tonga ihany koa ilay namanay nandrasana taraiky panina tany aoriana tany dia nisy olona roa lahy nandeha moto nitonona ho gendarme izy. Ny moto nentiny tokoa dia misy soratra mihitsy hoe gendarmerie-pirenena. Ireo no niresaka taminay teo hoe ty toerana ty ary ty lalana ty tena jaune rouge, ty ny tena toerana fanafehan'ny jiolahy sy ny dahalo. Ka amin'ny mampitandro filaminana anay izy dia miangavy anareo izahay hijanona eto ianareo. Izany hoe ao aloha kely ao izy misy tanàna Hebelo, misy poste avancé ao izahay. Ka miangavy anareo mba hijanona nareo hitandrona ny fandriampahalemana. Fa efa nahazo renseignement zay izy any teo maraina fa misy dahalo 200 lahany hanafika ny tanàna efa miodiody manodidina aty. Ka tsy mety aminareo raha handeha alina handeha amin'ny lalana iny fa mijanona ao Hebelo anareo. Le gendarme anankiray kosa indray nefa niteny hoe amin'ny mampitohy filazantsara anareo izy manam-pinoana ianareo raha tena mino dia zao raha tsy maintsy mandeha nareo dia mandehana fa mino aho izy fa omba nareo ny Andriamanitra reo dia nanao fanoharana kely moa izy hoe ainareo tsara izy tantarany Daniela sy Sadaka sy Mesaka raha Abednego na dia natao tanaty lavaka ny liona raha tsy nanaikitra azy ny liona, natao tanaty lafora tsy nirehitra ny hafa. Ka noho izany izy miankina aminareo ihany manome safidy zay izy fa raha mahampitandro filaminana anay aloha izy dia miteny izy hoe tsara aminareo no mijanona zay. Ary mijanona ary ianareo izy dia omenay toerana nareo ao Hebelo zany izay mihitsy no hiambina anareo ao misy toerana malalaka ahafahanareo mijanona ao hiambina anareo izay. Zay fa raha ohatra moa nareo ka tsy maintsy mandeha izy dia en finoana ampiasao fa mpitohy filazantsara nareo mino fa arovan'Andriamanitra nareo any. Dia manoloana an'izany moa dia mivory sy mifampidinika ny ao zany ny komity mpitantana rehetra, ny diakonina pia rehetra ary moa ny tenako moa ao anatin'izany satria bofobe ny tenako sy ny tompona ndraikitra samihafa dia mivory kely aloha nanapa-kevitra. Dia rehefa mifandinika teo dia tapaka fa hoe rosony dia tsy maintsy mandeha tsika satria raha mijanona eto na amin'ny tanàna io zany dia tsy ho tratra ny fotoana any Isonala ampitso. Ka tapa-kevitra fa andehantsika andeha na dia alina aza ny andro. Dia nanao karavanina izahay mitanjozotra eo amin'ny 10 metatra eo raha be indrindra ny elanelan'ny fiarakodia tsirairay avy. Fa nisy fotoana niala kely 10 kilometatra niala tamin'ilay toerana io zany lasa loloha kely tao izahay dia somary tafasaraka kely tamin'ny fiarakodia teo alohanay satria ilay tomobila nisy ilay karandalina io fiarakodia fa 3 farany. Za moa eo amin'ny devant nizao fa fanehina tokoa misy dahalo mijoro eo amoron'arabe tonga dia nitarafinay tamin'ny jiron'ny fiarakodia dia tazana mihitsy izy tazona lefina, tazona ohatra basy zany amin'ny tanany anankiray ary feno ravaka ody vakana be dia be miaraka amina moara amin'ny vatany iny tena tazanay mihitsy zany hita amin'ny masonay tarafin'ilay jiro ohatra amin'izao. Dia somary miodina kely izy dia ohatra amin'ny telefônina dia misy maro be indray mipotra avy ao anaty ala ao niorakoraka sady nanatona anay eo amoron'arabe manao hoe
dia zay moa tonga dia niteny hoe alefaso tomobile fa aza mijanona eto tonga dia lasa zay nandeha ndrifatra dia tonga atao amin'ilay ebelo zay a fokon'olona moa efa nitsenanay to manao andro maso fokon'olona ny olona tao a dia hoe ahoana nisy nisaka saika ny sakanay tao fa tsy navita ny aninona ry zareo mbola misy tomobile anakiroa na anankitelo anyerinana ihany ngamba tratrano ireo ohatran'izay ina ry havana ny tiako ambara amin'izany tena nahita izahay tsy angano ary tsy honohontsony fa tena ny fanena tamin'ny dahalo a ary tena nahita maso mihitsy raha nijanona teo angambo izahay na hoe nandeha moramora dia tena mety tonga dia vitany zareo mihitsy a no nanafika anay teo saingy moa efa Jesosy nefa nialoha lalana anay a ary tena nataony Jesosy manjambena tokoa ny masiny a ka dia tsy navitana inona mihitsy zareo na ireo le tonga fiarakodia taorianay ireo ary a rehefa tonga koa ireo avy any dia nitantara hoe hitanay koa dia efa niorakoraka koa zareo nandalo teo izay dia ahoana tsy navitany ninona koa zareo fa niorakoraka fotsiny dia tena hoe talo mihitsy le izy le fokon'olona moa izay niresadresaka taminay teo amin'le ebelo teo le tanàna ebelo io zany niteny hoe mijanony eto anareo fa zay moa niteny hoe tsofrano zay ry fokon'olona fa zay tsy maintsy mandeha fa anenjika ny soanala izay fa zay rehefa tarabe a fa androany zay nefa tokony tongany fa ara-pitso ny fitoriana ataonay eo soanala misaotra azy ny tantaran'izay fa azontsika saratsaina amin'izany angamba ny asarotry ny lalana sy ny tebiteby a tao anatin'izay fandehanana tamin'iny zany tena hoe lalana loasaloky ny fahafatesany dia isaorana ny tompo tonga somatsara teo sonala zahay rehefa tonga teo sonala misy vondrombavaka FPVM moa zany eo sonala za moa zany somary ohatry mba manontanytany ny olona hoe manahoana fantatrareo ve zany FPVM fa ny zavatra mahagaga dia zao be dia be ny olona tsy mahalala ny fisiny zany hoe misy FPVM zany eo sonala aloha iny ny zavatra anankiray voatsikarotro dia rehefa natao nefa ny fanentanana rehetrarehetra dia tonga marobe ny olona nanatrika ny fotoana fa ny zavatra anankiray tiako lazaina amintsika dia zao vokatry ny fandalovan'ny fefy teo sonala fantatry ny olona rehetrarehetra amin'izay ny fisiny FPVM za mino fa nanomboka tamin'iny fandalovan'ny fefy iny a dia isokatra ry velatra goavana be ao amin'ny tanàna sonala ao ny FPVM satria resy lahatra ny olona ay ve ohatran'izany le vondrombavaka kely hoany efa mahafantatra io a fa ho an'izay mbola tsy nahafantatra ay ve misy an'izany FPVM zany ary dia hoentsika rehetrarehetra mibavaka satria mampalahelo-kely le mpitarika ny vondrombavaka ao a mila vavaka avy amintsika rehetrarehetra fa mino aho fa be dia be no resy lahatra satria tanàna sonala io zany dia tena tanànana dahalo io ary be dia be mihitsy ny zay tanora rehetrarehetra ao dia lasa manao dahalo ary vavaka amin'ilay vondrombavaka dia dahalo niovafo daholo ny akabeazany dia manana sehatra anankiray zany tsika FPVM mba hitoriana ny filazantsara any dia ho antsika rehetrarehetra izay afaka mandalo any dia misy vondrombavaka ao ary mino aho fa hijorotsoela ny fiangonana FPVM amin'io toeran'io tamin'ny fotoana nandalovanay andeha ho an'ny Fort-Dauphin nandalovanay teo sonala dia nisy dalo-tratra teo izay nentin'ny gendarme io rakorany fokon'olona be dia be dia tamin'ny fiverenana indray avy any Fort-Dauphin eo sonala vokatry ny lalana lavitra be izay nalehanay raha tokony ho tonga izay ohatra hoe androany ariva dia tsy tonga teo sonala izay raha tsy rapitso atoandro vokatry le lalana rehetrarehetra izy ity ka programa ny tompo dia ianao kely ange fitantaran'ny ray aman-dreny an'izay zava-niseho zay tonga tao soanala izahay dia nivantana tao amin'ilay toerana hoe itobinay lycée mixte vao tonga tao zahay dia nisy niresaka taminay ireo tompo-tanàna moa izay nandray anay tao hoe vao alina ozy nisy dahalo nanafika teto amin'ity toerana ity mihitsy ary ty toerana misy anay sonala ty zany tena feno malaso tena miady amin'ny fanaratsy zany eto tena mila feno vavaka ary izay manatrika anareo eto zao dia maly tafin'olona fakomaly izy tato akaikely tato ny tafin'olona fa zay teto narovan'olona efa zay mivezivezy mikarakara le varinareo sy le lokanareo anana sena iny ty miandry anareo foana zay na dia paray miandro rara hoe aisinareo zao misy miandro foana matsy dia olona kay zany zay anatin'ny karakara eto akaikely eto zany miritra ny sakina ry misy dirany fahavalo dia vonony tao le olona ary nieritreritra hoe
efa fihevitr'Andriamanitra mihitsy zany a somary nataraikiraiky kely anetany an-dalana fa raha tonga ny talata alina tao soanala izahay dia tena voatafika tao mihitsy izahay fa noho ny fihevitr'Andriamanitra sy ny fiarovan'Andriamanitra anay a dia tanteraka tokoa ny tena soratra masina hoe ny fihevitro ny tompo a dia tsy fihevitrareo a ary ny lalaka dia tsy lalanareo mihitsy. Be zay any nahitany zavatra nataonareo malimo ny vahoaka renay ny jery teo dia ay ve reto fiangonana reto izy misy namana tsara tarehibe ohatr'izao ngeza be ohatr'izao hoy ny olona any ambadika zany kay ve tsy fiangonana mioronorona fatany enjena zay zany ohatrany hoe olona tsinitsinina ohatr'izay kanefa Jesosy efa niteny marina anenjika no miambo manenjika nareo no miambo mahery ihany zay mahery io asa atao hoe manahelo zay programma tokoa hoe miala variza dia tonga eto fa le lalana moa tsy fananina fa zay zava-misy a dia zay zany sitrapon'Andriamanitra zay programman'Andriamanitra aloha fa misy akony goavana be na ny afiresaky ny olona teo ary a dia manomboko zao zany nareo mety sy olona be deaibe zay moa ny resaky ny olona fampiresahana teo hoe resy lahatra be fa hiditra amin'izany fiangonana FPVM zany dia mila nareo zany matanjaka tsara satria ho avy ny olona satria mangetaheta sakafo ny olona. Iainga teo Sonala ny lakamisy maraina raha ny programma zany dia hoe any Ambalavao no anatanteraka ny asa fitoriana ny zoma hariva. Tamin'izay fotoana izay nefany a ny lalana moa lavitra teny an-dalana teny a be dia be ny sakatsakana maro isan-karazany fiarakodia efa tena reradreraka ny ankabeazany a dia tsy magaga raha betsaka ny mpanina teny an-dalana dia raha tokony ho lalana atao hoe ao amin'ny adiny enina eo Sonala Betroka fa vokatra izay mpanina isan-karazany zay dia tsy maintsy mifampiandry alina ny andro vao tonga teo Betroka izay rehetrarehetra rehefa tonga teo Betroka amin'izay a dia teo amin'izay aloha zany hoe ahoana ny atao satria misy fiarakodia nitaritina avy any misy ny mpanina isan-karazany rehefa tonga teo Betroka amin'izay dia teo amin'izay no nanamboatra aloha izay afaka nanamboatra tamin'iny ariva iny ary nandray fanapahakevitra avy hatrany teo no hoe aleo a zay tena tsy afaka mandeha intsony a mijanona dia amboarina eo Betroka fa zay afaka aloha dia hamonjy ny fitoriana ny Ambalavao a ny zoma dia nisy fiara vitsivitsy enina teo angamba nijanona teo Betroka tamin'iny alina iny a fandrehetra zany nandeha noho ny dia namakivaky an'iny alina tontolo iny ka ao anatin'iny alina iny nefa miarak'izay a mbola betsaka ihany ny mpanina isan-karazany teny an-dalana teny a maraina ny andro zay vao maraina ny andro mbola tsy tafavoaka ny goudron foana ihany mbola tsy tafavoaka ny goudron ihany ary dia nanapa-kevitra moa hoe ahoana zay ho atao be ny fitoriana ao Ambalavao sa tsy ho atao a satria ny sasany tavelany Betroka ny sasany nandeha fa tonga tao Ambalavao a efa riva ihany ny andro zay vao tonga tao Ambalavao a dia niraisina ny fanapa-kevitra moa teo satria hoe fitoriana filazantsara farany amin'ny tafika masina 720 iny ho tanterahana dia rehefa nifampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra ny fiangonana teo Ambalavao a dia nanapa-kevitra zany hoe aleo ahemitra ny asabotsy a ny fitoriana ny filazantsara zay ho tanterahana eto Ambalavao dia niara risy lahatra tamin'izay satria ny fefy moa dia izay ny teny fanevana hoe mba ora ihany izy rehetra hoe maninona moa ny sasany tavelany Betroka dia sasany dia hanao ny fitoriana eto Ambalavao dia natao ny fampahafantarana sy ny fialatsiny tany amin'ny hanao manjery isan-karazany teo Ambalavao hoe no ny antony lalana dia tsy maintsy ahemitra ny asabotsy hariva ny fitoriana izy tika tena hoe programman'Andriamanitra natao amin'izay ny fitoriana ny sabotsy hariva teo ampivoatsena Ambalavao ny fitoriana ny natao fa lazaiko anao fa zany tena hoe vahoaka sesehana mifanitsakitro tena tsy haiko tsony ny anambara sy ilaza amintsika ny abetsahany zany olona zany ary ny zavatra nahagaga dia izao hatramin'izay le verin'ny olona fakely bitika izany FPVM zany satria Ambalavao misy FPVM manakoroa reo FPVM manakoroa reo zany efa miezaka amin'ny fotoamana olona isan-karazany ohatran'izany fa tamin'io fotoana io zany vao tena resy lahatra mihitsy ny olona hoe ay ve ohatran'izany ny tanjaka dia fiangonana FPVM ity ay ve ohatran'izany ny ako ny fitoriana ny filazantsara ataon'ity FPVM ity
ary na dia ireo pasteur ao Ambalavao pasteur atsika ao amin'ny FPVM Ambalavao reo aza tena latsa-dranomasy tena resy lahatra mihitsy hoe faly zay misaotra an' Jesosy zay fa fantatry ny olona amin'izay ny FPVM tena manandanja amin'ny olona amin'izay ny FPVM eto amin'ity tanànana Ambalavao ity tsy ataon'ny olona tsinotsinona intsony ny FPVM fa manana an'izany lanjany goavany zany vokatry ny fitorinany filazantsara izay nitanterahan'ny fefy za tena resy lahatra ihany koa raha ho anahy manokana hoe ahoana moa no avoriana vahoaka marobe tahaka an'ireny raha tsy tao ny fiasan'ny fanahy masin'Andriamanitra zay tsy azontsika faritana takatry ny saina mihitsy zany dia tanteraka soamantsara moa zany ny fitorinany filazantsara ny sabotsy hariva tao Ambalavao dia faly tena hoe faly ianao natanteraka ny asa efa mino fa faly ihany koa ny an-danitra any satria hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha misy mpanao karaha mibebaka fifaliana lehibe ny an-danitra any dia isaorana ny tompo vita soamantsara ny fitorinany filazantsara izay nitanterahan'ny fefy tafika masina lehibe tamin'ny taona 2024 niainga teo Ambalavao zay raha vao vita ny fitorinany filazantsara tonga soamantsara teo Antananarivo ny fefy rehetrarehetra ny lahady hariva isaorana ny tompo zany omemboninahitra izy satria avy amin'ny zavatra rehetra